matanjaka ny firaisankina eo anivo ny fikambana ny terakandroy eto Toliara. Ao anatin'izany dia manandratra avo ny fomba mampanao nentim-paharazana mahantandroy izay izy ireo. Niseho ary nangatatsodrano tamin'ireo ndaty be eo anivon'ity fikambana ny terakandroy eto Toliara ity, Andriamatoa Ramahefarivo Jean Bruno, tale general ny oronasa base Toliara. Ny asa raha tany Afrika tany misy atao hoe Liberia, Guinée zao. Fao ny maty satria mandritry ny lagera zany ty niasako tany. Impiry azo ty basy eto fa honoroako ndaty Antone fa ty nahavitsa i mahatandroy satria mahafomba tandro iny zany i fiasiany ndaty fagnaragnarahany fomba e mitovy fomba mitikany zany ndaty agny zao. Izay mahatonga any zany satria nahavitsy ty fiaiko ty mahatandroy any arehareha boaka fokapo ty razako lany boaka benova ty razako apela karimbola breta mofombeta moe voaka tezany reolo zany tandroy tena tandroy amy ty akapobe tataolany zahay ary ty foko naho ty vatako zany ty andesiko amary otoandroany mba hahaleo alasany reo salama soa avao avita tsaka sy andava ty asa zay makadiry napetraka amiko zao. Ireo ray aman-dreny lonaky nandray fitenenana nandritra ity lanonana ity dia samy nanome tsodrano an'ity tale general ny oronasa base Toliara ity avokoa. Omby roa no natolotry ny Ramahefarivo Jean Bruno ho fangatapitaina amin'ny Janahary sy ny razana ho an'ity fikambanandraza ny foko antandroy eto Toliara ity.